Tanora tsy mitsaokady, izay no resahantsika androany. Raha ao anaty ady ianao, raha misy zavatra hatrehana dia ary amin'ny fandaharana. Faly miarabanao tonga sondray ato anatin'ny fandaharana ny ato amin'ny rano. Joana Razanakoto miaraka aminao. Tanora tsy mitsaokady, izay no resahantsika androany. Ie, mandalo ady daholo na ankizy na lehibe, fa indrindra ihany koa isika tanora mety ady ara-bola, ady ao an-tokantrano, ady eo amin'ny fiainana, ady amin'ny fakam-panahy, karazana ady maro samihafa satria efa voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mpian-tafika avy ny zanak'olombelona ety ambony tany, ao amin'ny Job 7:1 misy an'izay. Dia betsaka ny zavatra indrindrandrindra hiadivantsika tanora, misy zavatra tsy maintsy lalovana, misy zavatra tsy maintsy iainana, misy zavatra tsy maintsy hatrehana, tsy afaka fotsiny hoe miandalo. Izy ny tenin'Andriamanitra ihany koa nitsika hoe tsara amin'ny olona raha dia mbola tanora izy dia mitondra zioka amin'ny fitomanina 7:7 misy an'izay. Misy izany zavatra mila hoentintsika, mila iainantsika, mila hatrehantsika, mila hiadivantsika dia mbola tanora isika. Izao ny fotoana hiadivanao an'io adinao io, tsy fantatro hoe inona ny ady hatrehanao, mety ady ara-bola, mety ady eo amin'ny ankohonana, mety ady any amin'ny asa aman-draharaha, any amin'ny fianarana any ihany koa, ady amin'ny fakam-panahy maro isan-karazany. Fa matoa io izany mandalo eo aminao amin'izao dia io izany no vitanao, ao aminao ilay hery, ao aminao ilay tanjaka, ao aminao ilay fahavononany, ao aminao ilay fahazakana an'ilay adinao io, aza-takoman-devoly hoe antsy vitanao io, fa ao aminao ny havitana miady amin'io izany amin'izao fahatamoranao izao. Aza mitady solution de facilité izany raha ohatra ka hoe misy zavatra hatrehanao. Misy ady ara-bola, hatreo hoe, misy ady eo amin'ny ankohonana, hatreo hoe, misy ady eo amin'ny asa, hatreo hoe, misy miady amin'ny fakam-panahy, hatreo hoe, tsy maninona izany fa matoa io no eo dia vitanao izany. Matoa io ny iainantsika amin'izao dia izao izany havitanan'io, tsy amin'ny hoe amin'ny any ity vao ataoko, tsy ataoko hoe amin'ny anona vao ataoko, hatrehako androany dia tsy maintsy ho resiko, mety tsy resiko, tsy tonga dia androany resiko fa tsy maintsy miady, tsy maintsy miditra, tsy maintsy tafavoaka satria koa za tsy miady rery fa miady dia manana an' Jesosy fa tsy fanahosa fa fanamahery no menantsika. Aza hosa ianao, aza malaina ianao fa hiadio ny adinao, anjaranao io dia vitanao io izany. Ny ataonao fotsiny manaiky aloha ianao, manaiky ianao hoe hay ity izany ny atoko amin'izao, ok are, izay izany. Rehefa manaiky an'iny ianao dia hoe mila hiadivanao, hidiranao amin'izay izany ilay adinao, dia mila miaritra ianao anatin'ny adinao ihany koa. Mety indraindray misy mangiry firy, indraindray marary, Jesosy mafy amiko izany, fa mila miaritra ianao, miferinge, tsy maintsy misy cicatrice ihany, mandalo io fa tsy maintsy haretana. Dia maharitra ihany koa ianao, mety tsy rapitso, mety tsy afaka iray volana, mety tsy amin'ny herintaona ilay izy no efa résolu, tsy fantatro dia adinao any, fa mila manana patience ianao eo amin'ny adinao eo. Fa amin'ny farany tsy maintsy mandresy satria efa izay no voasoratra ao anahy, tsy maintsy mandresy aho amin'ny farany, aza matoky an' Jesosy ahy, ato fantako nge fa ny tena ngeza indrindra dia fantako hoe tsy miady rery ahy, fa ty adiko ty tsy maintsy resiko ty, tsy maintsy mandresy amin'ny farany, tsy maintsy hijoroako vavolombelona indray ty. Dia izay, hatreo ny adinao, aza mitsaokady izany fa indraindray ny devoly mety mampatahotra anao, fa io tsy maintsy hatrehana e. Izao ny fotoana tsy maintsy hiadivanao an'io adinao io dia mirary fandresenao anao, aza kivy izany fa mandrosoa foana miaraka aminao Jesosy dia aza matahotra fa tsy maintsy mandresy ianao miaraka amin' Jesosy. Mankasitraka indrindra nanaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany, izay ny afatra fohy afaka anjaraina anao indray. Aza mitsaokady fa hiadivy ny adinao dia mandresy ao anatin'ny adinao. Karin Jesosy.